Amin'izao fotoana izao tsika dia tonga amin'ilay tena fotoana tsara indrindra. Araky ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra any keo dia ny lovavamy Jehova dia ny fanompona azy. Tena tokony hiditra lala amin'ny fanompona azy zany tsika. Zao asa ataoko zao dia anisan'ny anankiray fanomponan'i Jehova zao. Ka tokony hanao any asa andraikindraikitra zany tsika ato amin'ity voninahitra ty ny tsirairay avy mba vonona anao andray anao ny asa fanompona ary hiditra lalina amin'izany. Tsy ambakan'izany koa nefa ny fanaovana fananganana altara. Ny fanaovana fanatitra sy ny fahafolo-karena dia fananganana altara zany. Ka dia mazotoa manao an'izany. Ny fahafolo-karena dia tena voasoratra ao anatin'ny Malaky 7 zany 10 milaza hoe aterinareo izy ny fahafolo-karena ary satria mila asikana ny trano firaketako izy ary izao tetra amin'izany fa hitanareo fa hosokavako ny varavaran'ny lanitra asiko fanambinana manana ambiampy tena bobaka zany ny dikany bobaka fa tsy hoe kely. Ary ny fanatitra indray dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zany. Ka dia mazotoa manao ny fanatitra satria dia mila mena voninahitra Andriamanitra. Izay manome voninahitra azy no omeny voninahitra. Ka raha tena hita amin'ny voninahitra Andriamanitra tsika dia tokony hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ao anatin'izany koa ny fanaovana ny fanomezana ny fotsim-bary ho an'ny malahelo zany. Ka raha ohatra tsika mahandro vary dia raha folo kapoaka no andrahoantsika dia maka folo sotro sika zany amin'iny vary fotsim-bary iny atokantsika ho an'ireo malahelo ireo ka arotsaka ty anoloana ty zany. Ao koa ny fanatitra izay ho an'ny mpaminany. Ary ohatra misy teny hitanao fa mahakasika anao ary tianao tanteraka aminao dia mazaka za mihitsy manao an'izany fanatitra amin'izany ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zany satria dia isy fiantraikany amin'ny fiainanao zany, fiantraikany amin'ny ankohonanao zany. Ary ny fotoana amin'ity androany ity dia mikasika ny fianakaviana zany no lohateny no ataony dady eto ka dia mazaka za manao an'izany rehefa misy ny teny mahakasika anao tiano tanteraka amin'ny ankohonanao, tiano tanteraka amin'ny fianakavianao. Ny mandeha aloha zany dia ny fahafolo-karena aloha. Ary ny avy any ariana no miainga aloha. Dia zay vao mandeha mizotra mandroso mandeha trany. Rehefa vita amin'ny fahafolo-karena dia miditra amin'ny fanaovana fanatitra amin'izay isika. Dia rehefa vita izay rehetra izay dia atolotsika eo anatrehan'ny tompo ny fanatitra sy ny fahafolo-karena. Ka anomboantsika azy zany dia ny fahafolo-karena no atomboka miaraka amin'ny hiran'ny louange ety aloha ety sy ny chorale. Ka dia afaka manao zany isika izay manana fahafolo-karena ho atolotra ho an'Andriamanitra. Mbola hoentina mbavaka aloha ngavany aloha alohan'ny hidirantsika amin'izay rehetrarehetra izay azafady fa minambary ary misy latsaka minana ka dia hivavaka isika amin'izao fotoana izao hanolotra zany fanatitra sy fahafolo-karena zany ho an'Andriamanitra. Raha eo mbola tonga eto anatrehanao zahay amin'izao fotoana izao, tonga tompo, tonga amin'ny voninahitra anao amin'ny alalan'ireto fanatitra sy fahafolo-karena reto ary tena ataonay amin'ny fonay zany satria dia avy aminao nafahanainanao zany rehetra zany. Ka dia raiso zany tombo mba ho fanatitra ankasitrahanao ary avita be amin'ny asanao, indrindra fa ny amin'ny ireo asa maro amin'ny fikarakarana ny télé, ny radio, ny amin'ny Facebook rehetrarehetra, ny internet zany dia ho vitany zany asa rehetrarehetra. Ka hifandrombonanay zany amin'ny asanao. Mankasitraka indrindra tompo. Amen. Afaka mandroso zany ny fanao ny fahafolo-karena. Oh
Thank you.